Aokozany Prince Louis Gonzaga izanyzany nianarano mba hitsangana. Dia izy dia ny faritra Moramanga rehetra reny miasa tany akaikin'ny Brickaville any taranakiraha Fatray ao Ambohitrony ao Ambezanjany. Dia Andriamatoa Rajonarson Pierre lehibe ny taranaka Andriana Betsimisaraka, Betsimisaraka Avaratra sy Betsimisaraka Atsimo. Izy moa dia tonga manokana mihitsy avy any Filengy West ka dia misaotra anao amin'ny fahatongavanao, misaotra indrindra tompoko. Dia mbola misy hoavika moa zany eo dia miaraba manokana anareo lehibe ana fikambanana tonga manatrika eto taketo zany Andriamatoa Zazafy Manatsoa Parfait lehibe an'ny Sanadalambo amin'ny Andenjaka. Dia ato koa ny député teo aloha Ravy Malala Louisette ia avy any Malazy tiraka any Andamo Zozoro. Sy moa zany ho ataontsika angamba lo présentation rehefa avy eo. Fa dia ao koa zany ny misotrena ny Andrianambonin'olona ao amin'ny Tanima sy ao amin'ny Fitamba, Andriamatoa Jacques Andriamanohy, Andrianambonin'olona avy any Ambohitromby. Ao koa Andriamatoa Soloasoa Henri Sokiolona ao amin'ny Andriananambo. Dia ato Andriana Docteur Vondrepelo ao amin'ny Tiraka Andriamasina Valina. Dia ao ny Andriambavy Estera Avioarsoa Filohan'ny Ratsanamotana Fianakaviambe. Dia ao ny Andriambavy Estera Lazavady Lalao Filolona avy amin'ny Marolana Andriamary avy any Tasy zany ientoko. Dia ao koa Andriamatoa Randriakoto Adolphe amin'ny Olombato sy Sandradranavalina Nosy Manjaka. Dia mivady moa zany Docteur Ravo mivady, izy mivadiny entoko. Dia ao Andriamatoa Aja Rafamantanatsoa, izy moa Sapikabary izy avy izy moa Antsahadita entoko. Dia ao koa zany Pasteur Zaka Manana Zakazo avy any Asin'ny Vakinankaratra. Dia ao koa Andriamatoa George Andriana Setra tonga manokana avy any Soavina Betafo Antsirabe mihitsy izy. Dia ao akaikiny eo Andriamatoa Rakson Jean Jules, izy dia Andrianambonin'olona. Dia spécialité resaka amin'ny comptabilité. Dia ao Andanosinao ny Andriana Razafindrakoto ny Ombolona Hasina Ambotrabiby sady mpitsara teo hoe nano magistrat. Dia averia révérend docteur Roger Andriatsirataina izay tiraka Andriamamolaza sady zaza Marolahy zay entoko docteur en théologie avy any États-Unis zany. Anisan'ny mahafantatra ny lakilean'ny tantaran'i Madagasikara koa izy entoko miaraka amin'ny pasteur Toltaratefy. Dia ao koa ny Andriana Rarjona Velosolo Andrianambonin'olona. Izy dia bijoutier fanasain'i Jesosy nanao pohona satroboninahitra. Anisan'ny nanao satroboninahitra ngezave zay izay tsisy mpanana eran'izao tontolo zao. Aseho azo anao sarany rehefa avy eo. Izay le satroboninahitra zay dia manambara hoe Jesosy mpanjaka sy tompon'ny tompo eto Madagasikara. Dia manaraka ny Andriana Rahery Masoandro Andriamamonjy izay tiraka Andriamiaramanjaka avy any Kaloy sady filohan'ny Club Shalom amin'ny fifandraisana amin'ny Israely sy Madagasikara koa zany. Miaraka amin'ny Prince Louis de Gonzaga Tomalala amin'ny fifandraisana amin'ny Israely sy Madagasikara. Dia
avy ato Andriamatoa Randrianasoa ny maray Fisakana eny tompoko Betsileo zany eny tompoko zay zany Betsileo taranaki zao zany izy le misy anao Betsileo taranaki Rafovato Rivekem-bahoaka avy ana Fisakana eny tompoko dia ny Zazamarina indray taranaka Andrianampoinimerina sy Ramanantenasoa avy Ambohidrapetra mazava tompoko dia ato Andriamatoa mamy Rakotondramonja mamy Andriafarany sady Zazamarila no Andriamasina Val no sady Zazamarila no zanak'Andriana Vohitra sady Andramasina no Masina Loarano Betafo no Manjakazavy eny tompoko dia ato ny Andriambavy docteur Mefionja Andrianamponin'olona fiaferana Ambonisoa dia ato ny Andriambavy Andrianamponin'olona eny tompoko dia izy tsy voalazako ato Andamosina ato ianarana to Rakotovao Sanatra Lampo amin'Andrianjaka Manandrina Vahadrano dia Andriamatoa Rahotsona Andreny Fahanana eny tompoko dia ny ato ngamba ny hina Kazafimpe teraka Andriakoto Fananana Kabinalina sady Andria tompoko indrindra dia atya Andriamatoa Moreno Randriakotomamo filohan'ny commune Ambohimalaza amin'izay dia Andriamatoa Désiré Rakotomanana Rahanaivo ingénieur teraka Andria tompoko indrindra eny tompoko za raha mahafantatrareo ihany docteur Dinagaparuela Andria tompoko indrindra dia hiditra amin'ny atrikasatsika izao ny zavatra horesantsika zany dia mizara anankitelo ny voalohany tokony misy fehi-kevitra zany mivoaka velontsika dia misy fehi-kevitra fohy famotinana hoe reto aby zany ny zavatra noresantsika dia ny faharoa dia ny hevitra rehetra zay avy amintsika tsirairay avy dia ambonina daholo tsy misy avela na kely aza fa ataontsika antsoratra na 100 pejy na 100 pejy io dia raisitsika antsoratra fahatelo misy teto-panorona zay resahantsika fa indray soratana fa atsika manokana iny zany karazany telo zany le zavatra resantsika ray ny teto-panorona sy fomba fiazy zavatra atao soratana ny faharoa ny hevitra avy amintsika rehetrarehetra dia voraisina daholo ka na mikasika ny toe-karena io na mikasika ny sosialy io na mikasika ny fanabeazana io na mikasika ny siansa io na mikasika ny tontolo iainana io na mikasika ny lalàna io na mikasika ny lalam-panorenana io hoe inona no zavatra hitantsika vahaolana avy amintsika entina hanarenana n'ity firenena ity dia ny fahatelo zany dia misy famotinana fohy ray pejy raha betsaka indrindra ny famotinana zay zavatra nataontsika eto dia atoko zany nagavantsika fitsangana ny prince Zamajoanesa avy amin'ny foko tanàna izy zany no nisotena amin'ny foko tanàna tonga eto amintsika dia miarabanao tonga soa prince Zamajoanesa zay zany nanaovantsika azy ka ho zaraitsika zany le misafiditsika ho aizy aby ny groupy ho ataontsika ataoko hoe eo amin'ny olona anaky 10 eo isaky ny groupy anga mananaovantsika azy misy fandaminana petrakitsika azy
Inona tsika mety roasika eo amin'ny 5 isaky ny groupe nanaovantsika azy. Dia izao zany ny tanjona araka ilay torotenin'ny pasteur teo dia fametrahana ny fanjakam-piorona sy firenena masina. Araka ny tenin'Andriamanitra, mifototra amin'ny Baiboly tenin'Andriamanitra, mankatoan'Andriamanitra, Andriananary, mankatoan'i Jesosy Kristy, mpanjaka ny mpanjaka. Dia amin'ny alalan'ny fahamarinana voalaza teo nanaovana azy. Dia izara groupe amin'izay zany tsika rehetrarehetra hoe izapy isika misy groupe anankiray ato, groupe voalohany ato apetraka ato momba ny resaka lalàna, lalam-panorenana. Dia atsy amin'ny faharoatra resaka toe-karena. Etsy amin'ny fahatelo etsy ny resaka kolotsaina. Dia avy ato ny resaka fampianarana sy ny siansy fanabeazana. Dia atsy ataontsika ato resaka momba ny tontolo iainana sy ny sosialy ary ny fahasalamana. Mazava antsika? Mazava? Ato zany ny resaka lalàna rehetrarehetra. Natraky ny lalam-panorenana. Inona ny tokony hovaina, inona ny tokony atao. Raha vao resaka lalàna. Faharoa, resaka toe-karena rehetrarehetra, finance, resaka monnaie, resaka toe-karena, resaka fahandrararana koa ny industrie sy ny varotra dia tsy miaraka amin'ilay toe-karena. Dia ery ataontsika hoe ny resaka fiarovana amin'ny Madagasikara, fiarovana ny fandriampahalemana. Dia ato ny resaka teo fampianarana, fanabeazana, ny siansy. Dia asy resaka tontolo iainana, dia ino moa isika? Fahasalamana dia ny fiarahamonina. Zay ihany tompoko dia manomboka ny atrikasa. Dia olo zaraiko taratasy aby nareo dia tsika tsy miady hevitra fa samy manome hevitra dia raisina daholo ny hevitra rehetrarehetra. Dia zao hoe misy ny zavatra lara-pahamena zany après court terme, à court terme samy maika, dia ny moyen terme ary ny long terme. Eo zany tsy mety zavatra miaraka hijerena eo, jerentsika mianakavy moa zany. Dia hatramin'iray tsika zany manao an'izay atrikasy. Dia omeko taratasy tsirairay aby nareo dia samy manokatra zany. Tsy maninona koa raha ohatra hoe na hoe misy zavatra hafa mitoeran-kafa zany dia mena taratasy ka zao le izy. Ny taratasy ho zaraina amintsika dia zao hoe raha ohatra momba misy sosikevitra avy amintsika momba ny lalàna, dia taratasy iray manokana momba ny lalàna. Misy sosikevitra avy amintsika momba ny toe-karena, taratasy iray manokana momba ny toe-karena. Ohatr'izay zany dia amin'izay ambonina daholo hoe reto ny taratasy momba ny lalàna rehetrarehetra, reto momba ny toe-karena. Ahoana ny fomba hamezy antsika ny toe-karena eto Madagasikara mba tsy ho lasa ny vahiny intsony. Hoe itsika itompon-tany dia tsy ny vahiny intsony no manjakazaka eto amintsika. Resaka fiarovana. Ahoana ny fomba hierovana an'ity Madagasikara ity? Ohatra ny Ilzepars, resana azonareo resahana mikasika an'izany. Ahoana ny resaka toe-karena, verina amin'ilay toe-karena, ahoana fomba hierovantsika sady lalàna, ahoana fomba hierovantsika no hametrahana lalàna vaovao hiaro amin'ny malagasy fa tsy ny vahiny no hanjakazaka eto Madagasikara. Any amin'ny siansa fanabeazana, fomba ahoana no hevitra hitantsika hoe hampahomby ny fanabeazana eto Madagasikara, ny fifandraisany siansa sy ny fampandrosoana. Ny tontolo iainana, ahoana ny fomba hiarovantsika ny tontolo iainana, indrindra amin'ny resaka bois de rose, amin'ny resaka alatra amin'ny alatra isan-karazany izay hitantsika fanombanany tontolo iainana. Dia izay ny hery ny fahasalamana. Dia tsika koa tsy hoe angataka fa manana didy tsirairay lehibe, isika tsirairay avy indrindra ny andrina fikambanana andrina amin'ny fampandrosoana amin'ny Madagasikara. Inona izay zavatra tokony adidy izay raisiny andrina ny taranaka-mena zay amin'ny fampandrosoana amin'ny Madagasikara, indrindra amin'izao fotoana izao 1960 telopolo isan-jaton'ny malagasy ny nahatra. 1975
dimampolo isanjato malagasy miantso 2009 enina amin'ny fitopolo isanjato malagasy miantso ary amin'izao taona zao 2014 roa amby sivifolo isanjato malagasy miantso vao mainka mimahantra foana malagasy dia izay zany ny zavatra andrasana amintsika amin'ny fiarovana inona no vahaolana hitanareo fiarovana ny Madagasikara indrindra amin'izao tsy fandriam-pahalemana insécurité izay misy dia raha malala hitantsika zao dia izay zany no amin'izao atikasa izao fa dia misaotra tsika menakavy dia raha misy fanontaniana aloha izarana koa izy moa zany tsy adefitra vao hoe fampandrosoana Madagasikara olana sy vahaolana amin'ny sehatra samy zay mihitsy ka raha za zao manan-kevitra amin'ny lalàna dia maketry mety manan-kevitra koa tao fanazazana justement iny problème fanagatanana zay mitovitovy zany misy koa ny hevitra satria za zao dia dokotera nefa mahita zavatra tekoteniana koa i dia mahita moa veka mbola misy fotoana ikabarantsika eto dia mamoaka député ny anankiray hoe zaho mba hita koa nina dia taraty ny groupe za mbola misy ve nisy vire anankiray koa avany mampirindra anazy zao tsika ataontsika fefakadiny dia miova dia topo tsy fampaliny tsy hoe le mova ny groupe tena fa mandrindra anazy rehetra zay zany eny dia mifantanina manaraka ahoana ny famatoran'le fantsakafisorona sy ireo thème rehetrarehetra dinitsika ireo dia izay indrindra aba ina moa zany momba ny fivavahana sy ny finoana anina anankiray mihitsy zay akoatran'le voalazantsika teo zany anina anankiray mihitsy dia samy manoratra atsika zany tsika menakavy na mikasika izay zavatra zay tsika tsy miadefitra fa samy mandefa nososikefitra daholo zay zany nataontsika androany maraina mazava eny ary teo dia afaka tonga dia mipetraka ato zany resaka lalam-panorenana ato ny resaka toe-karena ato ny fiarovana dia ato ny resaka fanabeazana siansa dia ato ny resaka tontolo iainana dia ny fahasalamana dia ny resaka finoana ngamba esy amin'ny iara dia zaraiky taratasy tsirairay avy tsika rehetrarehetra eny ary teo avy dia matoa risy azafondraimbe mba hizara taratasy zany hoe taratasy folo aby mba no metsika ny tsirairay taratasy folo isaky ny tsirairay dia samy olona ray zany dia taratasy folo dia samy manoratra tsika rehetrarehetra